Mpisolo vava eto Madagasikara tsy ampinisa tsy misy afa-tsy 50 mpampianatra vakatera politeknika votovorona ampiato ny fampianarana manomboka amin'ny talata ho avy izao. Fananganan-jaza miato aloha tsy mahazo miditreto idilan'ny tery. Anterina indray ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy atonga soanao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Hiatrika ny kongresin'ny antoko-tiako Madagasikara sy ny vovonana RMDM any amin'ny faritra Antsinanana ho amin'ny Rampitso. Io ariva io no ny gado natao Tomasina renivohitry Antsinanana ny Filo Nasionaly ny antoko izay mitarika ny delegasiona ahitana mboro politika ireo solo-mambahoaka ireo tim mazokony sy ny tanora tim. Efa vononany amin'izany moa ireo mpikatroka tim tany an-toerana araka izao hataty-bavao entiny Asinandriamanala sy Mateo Prince izao. Nanana indray no andray ny kongresy patry ny antoko-tim anatevin-darana izany ankoa ny anivon'ny RMDM izay vovonana goavana ivondrona ny antoko politika maro. Fantatra fa ho avy anatrika izany ankoa ny filohan'ny RMDM no sady Front National ny antoko-tim Marc Ravalomanana. Ho antsika jiaby izy io, antsika rehetra, io Assemblée Générale ataontsika Rampitso io, ko dia ho tanterahintsika ampilaminana, tsy misy korotana. Aoka tsisy iaiai efa nahazo ny fahazahoan-dalantsika, nahazo ny autorisation atao amin'izareo tompon'andraikitra dia ny préfecture zany. Dia mahazo manantena tsika fa izotra ampilaminana io aza misalasala tongava maro. Ny fotoana dia manomboka Rampitso amin'ny 6 ora tsy diso ny début de cérémonie. Fa isika kosa ny olona nasaina dia tokony ho tonga manomboka amin'ny varotsika tokony efa tonga aty amin'ny Magro Atanambo 5 aty. Fa amin'ny anaran'ny RMDM province Tamatave, RMDM faratra Atsinanana no itondrana ny fanasana ho antsika vahoaka ny Tomasina tsy ankanavaka. Antsika mianakavy ty tongava maro tompoko. Efa tomombana hatrany amin'ny 570 isanjato ny fanomanana ity hetsika goavana atao eto Tomasina Rampitso ity. Ankoatra makongresy patra azy dia isy ihany koa ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Araka izany dia ho tanterina amintsika atao anatin'ny fampalalam-bavao ihany any mikasika ny akon'izay kongresy patry ny antoko-tim any amin'ny faritra Antsinanana izay ao amin'ny Rampitso fa hivadika lafim-bavao hafa aloha isika nampiakapeo ary nampitandrina ireo mikasa ametraka korotana manohitohina ny fanadihadiana ataon'ny Bianco. Maleo tena amin'ny asa ataony ary anatin'ny fitoniana ny anatotsana izany ka tsy azon'izaniza ho baikona amin'ny asan'ny Bianco ho ny tale general ny androany raha nanio ny heviny mikasika ireo raharaha mafampana eto amin'ny firenena ka misy fandraisany amin'ity rafitra miady amin'ny kolikoly ity. Ando miaratina Andry Rakotomalala. Tsy nisy nipika ny resaka makasika ny raharaha isa mahavoatontolona sy mahavoasaringotra olo-panjakana ambony voalaza ho manao kolikoly. Tsy afaka ilaza ny tsiambaratelo ny fanadihadiana izay ho ny tale general ny Bianco miandry ampitoniana ny valin'ny fanadihadiana tahaka ny olon-drehetra isika hoy ny fanazavany. Ny Bianco tsy mpitabataba aloha voalohany indrindra rehefa miasa izy dia ao anatin'ny fitoniana fa ny misamboaravoara ao anatin'ny fiarahamonina azy zany tsy any Bianco izany mitabataba izany manatanteraka ny asany bromale tena dinany kolikoly ary tsy afaka ilaza ny tsiambaratelo ny fanadihadiana fa izahay dia tahaka anareo rehetra mahatsapany zany. Tsy ambaratelo ny fanadihadiana voalazako teo voafehiny zany izahay fa izahay mahita ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny Bianco manoloana ny fanapariany ireo taratasy fampiatsoana olona hiatrika fanadihadiana any anaty tambazotra antserasera. Tsy azo ekeny zany ary andraisana fepetra hoy ny fanamafisany filohany. Ankoatr'io milaza ny andre fepetra momba ilay raharaha Ahmad nampanatsoana tany Mahajanga ka nitarika hatramin'ny fidinana Andalambe ny Bianco miendrika fitariana fikomina ireny hoy ny fanazavana. Tsy azoniza na iza baikona amin'ny asany izahay hoy ny filohany. Mazava ny any anatin'ny fiantsona ary ny fiantsona tompoko dia acte d'enquête. Ny fanaparitahana ny ray acte d'enquête ireny any anatin'ny tambazotra serasera dia mamoa fady. Tsy
maintsy isy fepetra aloha voalohany indrindra raisina amin'izay satria be loatra ny fiantsoana raha na reny acte d'enquête izay tsy avetiany braomale tena dinany kolokolo ny namoaka azy ny fiantsoana tsy fiantsoana ny vahoaka rehetra ho any braomale tena dinany kolikoly hanoana olona anankiray na roa zay voalaza fa voaroireo anatina raharaha anankiray inona zany ny antony ny tarihan'le olona tany mahajanga amin'ny alalan'ny famoahana an'ilay fiantsoana azy hiatrika fanadiadiana inona ny antony ina anaovana an'izay azo eritreretina fitarihana fikomiana ve fitarihana tsy fanajana ny tany tandalana ve ny braomale tena dinany kolokolo tompoko dia manana andraikitra amin'ny fanadiadiana ary tafiditra ao anatiny antsoina hoe acteur judiciaire izy tsy acteur politique izy ka hosotsonona ary tsy manaiky hosotsonona na izy na izy na lafikery aviaiza na lafikery aviaiza fa manatanteraka ny asany na dia ao anatin'izany fitrotroarany zany ary fiarahamonina mba hahitana ny marina dia miasa izy ampitoniana averiko ampitoniana na iza tezitra na iza faly ao anatin'izany nampitandrina ny Bianco ary nametraka fanontaniana mivantana any amin'ny olom-pirenena rehetra manoloana ny filazana matetika ny hoe tsy mbola fotoana tokony anaovana fanadiadiana izao na izao ajanona ary ve ny fanadiadiana na inona na halatra gisa sy akoha na ireo kolikoly fanadiadiana kolikoly avolenta politika rehefa tonga ny fotoam-pifidianana ohatr' zao satria tsy opportun daholo zany satria azontsika tsara nytiako tenenina l'opportunité zany subjective miankina amin'le olona ka raha olona anankiroa ny opportun amin'ny anankiray tsy opportun amin'ny anankiray dia ajanona daholo ve zany ry vahoaka malagasy sy olom-pirenena malagasy mandinika tsara ny fanadiadiana rehefa tonga ny fotoam-pifidianana isika ny mamaly an'izay fa raha ohatra ka ajanona dia azagaga raha latsapaky eto ny tsy maty manota ary rehefa latsapaky izy a sarotra ny mamongotra azy hatrany amin'ny fakany maro ny rafitra miady amin'ny kolokolo mijoro eto Madagasikara toy ny Bianco, ny Pak, ny Samifine. Maro ireo raharaha voarain'izy ireo kanefa tsy misy tohiny hatramin'izao. Mijanona any amin'ny fanaovana fanadiadiana fotsiny fa tsy misy tohiny. Ankoatra izay, dia raha mahita fa ireo tondro madinika ary ny fomba fiteny ihany no tratra fa ireo trondro vaventy atodomikotrika tsy mety hita sy tratra. Maro ny fanadiovantena ataon'ny tompony andraikitra. Milaza fa miasa sy manao ny antsio zavatra, saingy mbola ratsy ihany ny toeran'i Madagasikara eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Mbola ny amin'ny laharana faharoa amby efapolo amby zato amin'ny firenena 20 ary manana isa 4 amin'ny zato i Madagasikara raha ny filaharana nivoaka ny taona 2022. Fanieky ny filohan'ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara na ny ZEM sy ny fivipamaha ny fivondrona ny mpandraraha malagasy androany fa misy ny kolikoly eo amin'ny sehatra iasan'izy ireo na io kolikoly ataon'ny mpiasa tsy miankina mivantana na io kolikoly avy amin'ny teritery ataon'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana mahatsapa ny voka-dratsy teraka izany eto amin'ny firenena izy ireo ka nanapa-kevitra ny hiara-iasa amin'ny Bianco hitady ny fomba rehetra mongorana ity fanitry be ny firenena ity natao androany moa ny vatsonisa fifanara-piara-miasa teo amin'ny telo tota Andomiaratina sy Andry Rakotomalala. Tsy voaresaka matetika kanefa hitana trangana kolikoly na mivantana na ankolaka ny sehatra tsy miankina. Ny akizany filohan'ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara na ny ZEM sy ny fivipama fivondrona ny mpandraraha malagasy androany. Na io kolikoly ataon'ny orinasa mivantana na izany avy amin'ny teritery isan-karazany. Manimba ny orinasa sakana ao amin'ny tsy fisian'ny fifananana malalaka eo amin'ny sehatry ny fandrarana ary misy fitraikana vetrandry any amin'ny toe-karem-pirenena izany. Ato misy ny kolikoly eto dia satria misy olona mitady tombotsoa manokana. Misy tokoa ny orinasa mitady tombotsoa manokana ho azy. Na mitady tselo tsena fanjakana, na mitady lisansa manokana ho azy, na mitady ilaina ka manao kolikoly amin'ny fanjakana. Izay dia manimba ny fananana malalaka sy manara azo ary eo no atongavaka amin'ny hoe ny orinasa foana ianao dia mety ho victime satria ny orinasa tsy manao kolikoly dia lasa victime ny orinasa manao kolikoly. Fiara-mientany rehetra no ahafana mamongotra ity fanitry be ny firenena ity. Na dia misy ara ny tsy fahalavoriana indraindray izay matetika mitranga eny anivon'ireny
rijanalana na inona zany ny totataratasy rehetra zany mifeny fandrarana amin'ny sehatra anankiray dia tsy tokony izy ireny ho antony azahoana orinasa anankiray na mpanjifa anankiray tombony manokana fa tokony ifampiresana sy fanazavana ny teritery sy ny sakatsakana isan-karazana zany dia mety mahatonga fakapanahy andeha hiditra amin'izany zarizany ka mahatsapa ny mahazava-dehibe ny ady amin'ny kolokolony teo anivon'ny GEM sy ny fifipamahy vonina hiatrika izany adygoavana izany amin'ny alalan'ny fifanarahanm-piara-miasa nankatoavin'ny telotonta ka natao soni androany tafitra anatin'ny asa ny fanabeazana fampahalalana fiara-miasa eo amin'ny mpisihatra rehetra amongorana ny kolikoly eny anivon'ny sihatra tsy miankina goavana ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana ny SMAC système de management anticorruption eny amin'ny orinasa mandray an-tanana manao fanadiadiana ny trangana kolikoly hatramin'ny fanomezana sazy lafim-baovao manodidina ny fitsarana kosa indray vitsiny isan'ny mpisolo vava eto Madagasikara 50 fotsiny ny mpisolo vava eto Madagasikara ka ny 900 amin'ireo dia eto Antananarivo avokoa natomboka androany tamin'ny fomba ofisialy moa ny tao ampiasan'ny olafitra ny mpisolo vava ary koa ny fiatombohan'ny taona fanofanana ho an'ny mpisolo vava mpianadrara Jessica Miray andry Rakoto Malala. Anisan'ny fitsipika fototra amin'ny fitsarana ny fahafahany rehetra miaro tena izany hoe tokony hanana mpisolo vava avokoa ny rehetra raha miakatra fitsarana tsy voahaja anefa izany ho antsika eto Madagasikara tsy misy afa-tsy 50 ny mpisolo vava manerana ny nosy amin'izao amin'ny mponina manodidina 20 tapitrisa ary ny 900 amin'ireo eto Antananarivo avokoa raha ataony hoe kajikajy tsotsotra raha ataontsika hoe 20 tapitrisa nisan'ny malagasy dia eo amin'ny mpisolo vava ray ho an'ny mponina 7 sy 4 alina izay hita hoe mbola tsy ampy raha nisany jerena nefa eo ihany koa le hoe ny mpisolo vava ny akamarony mivangonga eto Antananarivo daholo 900 mahery mbola misy ny faritra mbola tsy misy mpisolo vava mihitsy fitsarana mbola tsy misy mpisolo vava mihitsy vokatra izay tsy fampina mpisolo vava izay lasa betsaka no misandoka manao ny asa mpisolo vava izay tranga efa nisy tao Nosy sy Antsirabe ohatra akoatra ny olona ny isa manao antsoavy ihany koa ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara fa tsy ampy ny teti-bolan'ny ministera ny fitsarana ka mampandringa ny asa hatramina fanotana taratasy na impression azy tsy misy eo anivon'ny fitsarana malagasy ny ministera ny fitsarana raha teo koa ny teti-bolany tsy ampy ahafahana manao atsakany sy andavany ny asa izay ampandriketin'ny lalàna izay tokony ataony dia izay natonga anay nanao antsoavy teo hoe mba miangavy an'ireo mpanao lalàna zany mba ampitombo an'izay teti-bola omena ny ministera ny fitsarana izay ary ihany koa mba hitsinjo ny olafitry ny mpisolo vava ao anatin'izay rehetrarehetra izay satria le tsy fahampianara-bola zay miteraka tsy fahampianara-pitaovana sy tsy fahampianara-olona dia izay no miteraka ny tsy fandehanany raha mpitsarana araka ny tokony ho izy dia izay zany natonga anay nanao an'izay antsoavy zay raha ho tonga mpisolo vava eto Madagasikara mila manana mari-pahaizana master amin'ny sampam-pampianarana lalàna aorian'izay manao fifaninanana hiditra ao amin'ny IFPA na Institut de formation professionnelle des avocats raha afaka amin'ny fifaninanana dia miofany indray mandritry ny herintaona ary manao fanadinana aorian'izay azahoana ny certificat d'aptitude en formation d'avocat mitio amin'ny fianarana asa na stage mandritry ny 3 taona ka mahavita izay rehetra izay vao mivoaka mpisolo vava amin'ny fomba ofisialy fa miato ny fahafahana manangan-jaza eto Madagasikara araky ny fanapahan-kevitry ny fanjakana malagasy teratany luxembourgeois iray nanao asa soa teto Madagasikara mantsy tamin'ny fanampiana ireo zaza malagasy sahirana no ahina onanondrana zaza malagasy antsokosoko raha ny oronam-peo mivoaka any anatin'ny tambazotra tserasera any misy ny fitakina vola nataonyity teratany vahiny ity tamina olona mikasa anangana zaza malagasy roa efa mandeha ny fanadidina mikasika ity raharaha ity araka izao hataty-bavao etiny onjalanina navamanana sy tahiriny anay izao miparitaka anaty tambazotra tserasera amin'izao ny oronam-peo mahakasika ny fombafomba azona manangana zaza malagasy antsokosoko ilay teratany luxembourgeois Dylan Thierry izay nanao asa soa teto Madagasikara no nanaparitaka feo momby izany fodian'ity teratany vahiny ity teto amintsika ny fanampiana ireo zaza tratrany kere sy ireo zaza sahirana tany amin'ny tapana atsimon'ny Nosy akanjo, rano sy sakafo natolony nandritra ny fotoana nandalovany teto Madagasikara
nanangana fikambanana nentina nangatana fanampiana ho andro zaza malagasy ao anatin'ny fianakaviana sahira ny Dylan Thierry ary natratrany etsiny euro ny vola fanampiana azony tamin'izany. Tao anatin'ilay horonan-peo dia nitako vola tamin'ireo olona nikasanangana zaza malagasy Dylan Thierry ahafahany manao ny taratasy sy mamoaka ireo zaza ireo eto Madagasikara. Manapirofo indray ny fisian'ny kolokolo eto amin'ny firenena ity horonan-peo ity. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Déjà, un, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Dylan serait donc prêt, contre de l'argent, vous l'avez compris, à ramener un enfant malgache en Europe, en l'occurrence, à revendre un enfant volé à Madagascar. Et voilà comment il s'y prendrait. Imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noirs, métis, peu importe. Tamin'ny taona 2024 no nandalo farany teto Madagasikara ity teratany vahiny izay ahahina ho nanao fanondranana zaza malagasy antsokosoko ity. Volana maromaro taty aoriana nefa vao mamoaka vaovao mahakasika ny tranga toy izao ny fanjakana malagasy. Ny autorité centrale de l'adoption malagasy na ny ACAM dia nandray toromarika mahakasika ny fampetona ny fananganan-jaza eto Madagasikara tamin'ny volana septambra 2024 teo iny. Ka tiana ny mampafantatra antsika fa raha nilaza nanangan-jaza Andriamatoa Dylan dia azo lazaina fa mitony tena izy amin'ny fandikan-dalàna raha ohatra ka misy ilay tranga. Raha ny lalàna manan-kery eto Madagasikara dia trangana saziany lalàna toy ny fanondranana olona antsokosoko, indrindra fa ny famarinan-jaza amin'ny alalan'ny fananganan-jaza eo amin'ny sehatreretsim-pirenena tsy ara-dalàna ireny. Araka ny voalaza ny fehezan-dalàna andininy 7 sy 7 ao amin'ny lalàna 4 tsipika 70 dia afaka manenjika sy mitsara ary manasazy ireo olona mandika lalàna eo amin'ny sehatry ny fanondrana olona antsokosoko eto an-toerana na any ivelan'ny Madagasikara ny fitsarana malagasy. Efa mandeha ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha fanondranana zaza malagasy antsokosoko mety ho nataony Dylan Thierry ity amin'izao. Voarara tsy mahazo miditra eto Madagasikara intsony ihany koa ity teratany vahiny ity ary solombavambahoaka frantsay miisa 2 nefa miantso ny fitsarana andraikandraikitra mahakasika ny mety fisiana fanondranana zaza antsokosoko nataonyity teratany luxembourgeois ity. Lafombavao ny fampianarana kosa indray mpampianatra antselika na vacataire misy 50 eny amin'ny polytechnique Votovorona no ampiato ny fampianarana manomboka ny talata ho avy izao noho ny mbola tsy nandraisan'izy ireo ny tambo-karamany nandritra ny efa-taona. Tandimdoza ny fampianarana ambony avokatry ny fanaovan'ny fanjakana Kilabao ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary ny mpampianatra vacataire. Onjalana ranaivo manana sy atahiriny aina. Saika mpampianatra antselika na vacataire avokoa ny ankamaroan'ireo mpampianatra eny amin'ny polytechnique Vontovorona. Misy 50 ny mpampianatra vacataire miasa eny amin'ity sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana ity ary latsaky ny 100 ny mpampianatra raikitra. Manoloana tsy mbola nandraisan'ireo mpampianatra vacataire ny tambo-karamany nanomboka ny taona 2024 dia ampiato ny fampianarana eny amin'ny polytechnique Vontovorona manomboka ny talata 7 Mei ho avy izao izy ireo. Saika ireo mpampianatra vacataire rehetra manerana ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana mihitsy no tsy mbola nandray ny tambo-karamany. Fanaovana ny Kilabao ny fampianarana ambony ny tsy fanomezan'ny fanjakana ny tambo-karaman'ireo mpampianatra ary tandondoza no avy ny mpianatra malagasy noho izao tsy fandraisan'ny fanjakana andraikitra izao. Mpianto fampianarana izahay manomboka ny talata raha tsy misy mifandoavana ny vola no takina etsy ambony rehetra. Manaraka izany dia miantso koa izahay ireo vacataire rehetra any amin'ny faculté maro mba anaraka anay ary anantona anay ary araka itaky izay zo fa tsy hoe tombotsoa akory izay mbola tsy voarainay hatreto. Ity akory tsy hoe grève fa izay dia anajanona ny fampianarana izay ataonay. Ahina hiato araka izany ny fampianarana eny anivon'ity sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana ity satria ny 490 n'ireo mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana eto Antananarivo dia mbola vacataire avokoa. Aty amin'ny anjerimanontolo dia vacataire daholo. Dikan'izany
raha toka mijanona tsy mampianatra ry zareo izay tsy azo ny fanjakana anaovana réquisition dia mikatona ho azy ny université miankina amin'ny fanjakana ho Antananarivo. Tandindomondoza tanteraka ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika manerana ny nosy noho ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny karaman'ireo mpiasa antselika mpampianatra vakatera efa mandritry ny efa taona angarangidiny izay. Miantso ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra rehetra manerana ny nosy na raikitra na antselika mba ho tonga saina manoloana ny fahoriana izay mianjady amintsika ankehitriny noho ny tsy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana. Marina tokoa ankehitriny fa mieritreritra ny CSS fa ampahendrena sahala amin'ny fitakiana izay nataony no tokony hamaliany fitondram-panjakana izany fitakiana izany satria zosy asany. Ankehitriny rehefa fantatry ny vahoaka malagasy fa efa tsy miaino ny mpitondra fanjakana dia ho hitatsika eo ny toyiny. Ampiato ny fampianarana manomboka amin'ny faran'ny volana May ho avy izao ihany koa ny mpampianatra vakatera any amin'ny anjerimanontolona Antsiranana sy ireo mpikaroka mpampianatra ary mpampianatra mpikaroka any an-toerana. Ankoatry ny fitakiana ny tambikarama dia takian'izy ireo ihany koa ny sy ny fandraisana mpampianatra faobe eny anivon'ny anjerimanontolo noho ny tsy fahampian'ireo mpampianatra raikitra. Mikasika ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo kosa indray dia banga ny vatsim-pianarana raisin'ny mpianatra mampiasa ilay hipoketra amin'izao fotoana izao hamitaraina noho izany izy ireo mikasika ny digitalisation izay mbola tsy voafehy hatreto toy izao moa ny fitarainan'ny mpianatra mikasika ity hipoketra ity Jessica Miray andry Rakotomalala. Ny taraina mikasika ny fahabangan'ny vatsim-pianarana raisin'ny mpianatra mampiasa ny karatra hipoketra izay tsinjarain'ny postra malagasy. Dia ity ny fanazavana avy amin'ny postra mety ampiana na abanga ny vola raisin'ny mpianatra. Frais de maintenance arivo ariary, tentative de retrait eny amin'ny GAB 10,000 ariary, ny fanontaniana ambom-bolana solde eny amin'ny GAB 10,000 ariary, ny sara ny fakana vola 10,000 ariary. Ya, ny fandraisana bourse zany mbola mitoy zany amin'izao ho anay tao faculté des sciences ho anay M2 manokana tamin'ny herin'ny larobia nandray bourse. Dia iny moa ny misy an'ilay ho an'izay nanana hipoketra dia banga 9,000 ariary ilay somme atao zany dia nampanaovy zareo réclamation hoe misy taratasy eny sy nanao réclamation fa le zareo hoe nangalan'ny banque frais noho le carte zany nefa zany hatramin'ny zany tsy nisy an'izay mihitsy hoe misy ofany le carte dia nisy an'izay an'izay fa ho an'ireo tsy nanana le carte hipoketra kosa dia feno. Dia misy koa nefa nahitana banga 4,000 misy banga hatramin'ny 1 alina ary dia ho anahy manokana banga 9,000 nanana bourse andraisy. Ankoatra ny fahabangany vola mbola ilarana be ihany koa ny fahazahoana azy. Mangany fotsiny tsy fivoahan'ny vatsim-pianarana raha tsy isaky ny 3 volana farafahakeliny izay mbola anaovan'ny mpianatra fitokonana azy. Tena mitambatra io koa tsy mitambatra be otrona fa zay tiany zareo anaovana azy. Indraindray 3 volana ampy équipement, indraindray 3 volana, indraindray 2 volana dia io izy zao 5 mois plus équipement izy ny farany hitantsika teo fa tsisy ray isan-bolana ka tsy marina zany. Dia mbola takiana foana ve matetika nefa? Mazava ho azy hitanareo ngamba mahita hoe matetika fitakiana foana fa mampivoaka amin'ny bourse zany ity amin'ny anjerimanontolo. Raha nitatitra farany taona 2024 manodidina 7 alina ny mpianatra efa mampiasa ny karatra hipoketra izany hoe 70,000. Ny 30,000 kosa ny safidy ny andray ny volany toy ny teo aloha izany hoe mivantana. Ivadika eo amin'ny lafim-baovao ny fifidianana kosa indray isika hakatoko ny famaranana ny fanamarinana ny anarana eny anivon'ny fokontany mbola misy amin'ny olom-pirenena no tsy nahavita nanoratra ny anarany anaty lisy mpifidianana na nanamarina izany hatramin'izao. Mila fijoroana sy fandraisana andraikitry ny isam-batan'olona izany mba tsy hiteraka fimenonana mandritra ny 5 taona manaraka. Andomiaratina Andry Rakotomalala. Tapitra rampitso ny 20 andro nomeny seni ahafahan'ny olom-pirenena rehetra ny soratra anarana anaty lisy mpifidianana anamarina izany any anivon'ny fokontany. Hatramin'izao anefa maro no tsy mbola nahavita izany na nanoratra na nanamarina. Tsy fampiny fanentanana, tsy fisiany fotoana no alaolana nataon'ireo olom-pirenena sendranay androany. Matsapa ny mahazava-dehibe ny fifidianana ihany anefa ny rehetra ary maika nanaovany tantaram-pirenena sy anarina ny Madagasikara latsaka lalina anatin'izao kizo lalina izao. Tsy tonga ho azy anefa izany fa mitaky asa avy amin'ny tsirairay manomboka amin'ny fisoratana anarana fandatsambato hatramin'ny famoahana ny vokatra. Mbola tsy soratra. Zany tsy ao an-tragno foana dia tsy hitan'ilay olona
Pakan'ilay anina dia voanao vao isoratra azy. Mbola mazoto mifidy atao hoe solo solo vaovao va nisoratra fa mbola tsy nanamarina dia miankina le fotoana sy le izy ihany aloha arakaraka le fotoana afaka zay vao mijery le izy any amin'ny fototany zao fitondrano zao hoe raha tsy mety rasana fitondanana mba ho any zay mahavita anazy indray le zany tokony tsisy kolokolo fa mba mandeha mazava tsara le izy efa nanamarina ka zay ny amin'ny andrefa mananjary tany efa voasoratra efa ela efa tsy efa ray volana ve atsika aloha zany raha resaka fividianana dia tsy mahafery so atsika dia tsy maintsy mifidy ny olombelo misy vomera vao tongotra tsy maintsy miandry an'le izy zany no mijery any hoe mangalabato sy tsy mangalabato ny andraikitra zany ohatran'izay tsy maintsy hoe ohatrany hoe ianao zany raha misy mifanisambato dia manatrika eo anao hoe mangarahara amin'izy miverina amin'ny vahoaka ny fahefany isafidiny olona iveriny fa mendrika mahavita sy mahay ka hitondra fampandrosoana marina ho an'ny Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka andraikitra zo feno amin'ny olom-pirenena ny fandehanana mifidy andraisana anjara feno amin'ny fanarenana ny firenena tsy andrasana olona na fotoana izany fa mitaky fahatsapatena sy fandraisana andraikitry ny tsiraray isoroana ny fimenomenomana anatin'ny 5 taona manaraka fa mba tena ny safidiny tena mihitsy no tafapetraka eo araka izany dia mitohatra ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra sy anamarina ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana omaly izao dia teny amin'ny lalam-pirenena faharoa indray no nanaovan'ny biro politika ny antokotiko Madagasikara izay fanentanana izay Asinandriamalala sy Mathieu Prince. Mazoto ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana raha ho an'ny Brickaville manokana. Ny olom-pirenena mihitsy no miazakazaka manatona ny fokontany eto ary maro ireo olom-pirenena no hitan'ny biro politika tim no mbola milahatra eo amin'ny fokontany nanamarina ny anarany. Mbola betsaka ve ny tonga misoratra anarana? Tena mbola betsaka. Hatramin'izao aloha zany zay efa nafiano carnet 5. Dia nefa zay mbola nangataka ray ampina 5 ray ny carnet fa mbola ezaka zay anendrika ananjy hatramin'ny farany. Zay za mbola mangataka raha azo atao tohizana lavalava hoe hatrany amin'le 12 na amin'ny anina vao atokony ajanona. Le 6 tsy tokony atao le 6 fa tokony mba tohizana lavalava le izy. Na everiny maro fa ireo tany lavitra andrina azy dia nanaovan'ireo biro politika tim fanentanana ihany koa toy ity tena amin'ny fokontany maro mitety Brickaville ity. Za nanamarina ny afatarako fa tsy tao za ka zay mandina anareo raha vao tsy tonga agny nareo dia tsy hita mihitsy fa manamarina mandeha manao tsy tena tsoroko aminareo za tsy anatiny nefa ianao se fokontany se fokontany dia nanamarina za dia ka ao agnatiny mihitsy zany tsika zao dia maro ny magnano lista detirina kan'izany tsy amarinina le liste électorale aloha jerevantsika zao aloha fa tsy zavatra hafa aloha fa liste électorale jerevantsika amarinina fa zay zany le taninareo ijery an'le anaranareo anatin'ny fifidianana ny azy zany zao président fokontany izy na ny anarany ary tsy mbola afaka misoratra tsika hatramin'ny 31 mai dia jerevo ny anarana satria rehefa tsy ao anaty lisam-pifidianana dia mazava ho azy tsy afaka mifidy dia olona tianao hitondra ny firenena nefa amin'ity taona ity ny fifidianana amin'ny 9 novembre zao ny daty navoakan'ny CENI ka rehefa tsy ao anaty lisam-pifidianana ianao dia tsy afaka mifidy tsy afaka anao délégué candidat koa tsy afaka anara-maro tsisy ninona azo atao manetran'izay aloha misoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana io zany ny président fokontany io mbola vonona ny andray ny anarany zay mbola tsy misoratra manara-maso antsika. Tsy vita ny fimemenomana na faniriana fotsiny ihany ny fialana amin'izao fanitrana tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona izao. Ny fandraisana ao andraikitra dia ny fisoratanao anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana sy fahatongavanao mifidy no anisan'ny vahaolana goavana amin'izany. Fa mitohatra ny fitazana-potsiny ataon'ny mpitondra tompon'andraikitra manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra ny manaitra azy ireo ary ny solomam-bahoaka manoloana ny andraikitra tokony ho raisiny izy ireo. Avitra Solonaibe sy mbola avatsara. Rariny ramidina an-dalambe ny rehetra manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny. Ao anatin'izao fahatapahan-jiro mifanesa izao ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara tsy miteny fa mona ny fanjakana, mona ny jirama. Efa tsy rano intsony ny zava-misy ankehitriny ka hanairin'ireo tompon'andraikitra voakasika rehetra. Ny fokontany tokony handray andraikitra ao anatin'izay ny fitondram-panjakana ny jirama ao ana kosa ny vahoaka ao amiko no ataonareo an'izany fa tena toronga zany simba daholy na ny radio an'olona ny terekelin'ny olona ny frigo
am'varotra rehetra tena tapaka to tena atsy andramena ihany fa iambatolampy koa dia nirosaka an-dalambe nareo angeny eo ny fitondrazam-panjakana raisiny ndraiky nareo ministera misy olo-bavoaka avy amin'ny RT nge misy délégué nge misy commune eo nareo daholo nge no mitatana ny jirama reo ambany fahiny ministera ny angofo nge zany efa karamainy vahoaka karamainy vahoaka nietra amin'ny vahoaka zay nitondra tsikera mikasika ny fankasitrahana maro azon'ny filoham-pirenena amin'izao ny solom-bavim-bahoaka voavidy tetsy amin'ny boribory-tany faharoa mandeha ny teknôlôjia amboarina fotsiny regny fa na voavidy vola tena misy olona mafiakely tena miamiana zavatra ilazany regny fa tsy mampitombo raha tena nisy ny zavatra oatra regny za mialatsiny fa za tsy hoe fanatisme na hoe ponavaly niany zava-misy ny jereviko fa raha tamin'ny andro valmanana tokony nahazo an'izay era-tany na vita lalana 900 kilometra na vita inona ny infrastructure tsy vita andrangah io nivity tsy navita kaby miara o fianaratsoa hoe rotona tena matsika amy tena zany tsy vita taraina ny olona tamin'ny voalohany moa izy mahanao izina voalohany be da be le nazy re mandeha tena raha nandinitsy ary tamin'io tsy eo miresaka ny olona fa misy tena trafic misy olona any antafy any na gasy mody main le teknôlôjia mampirehatra lisa tena tsy mitombona ny olona nge nianatra daholo ary io le majorité silence tena tsy miteny daholo fa tena hoe dri tonga de tondrolo ohatra ny tsinjaka be tsy adala ny avy mijery mienatra olona fanampiato ny fanodinana ireo fohibe mpanome herinaratra na ny centrale hydroélectrique ao sahany votry maro antsetra ary farantsana mahitsy ny Tozi Green Madagasikara nanomboka androany ao anatin'ny situation de force majeure na ao anatin'ny tsy azo anoarana izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny fampafantarana taratasy navoakan'izy ireo ka tsy afaky ny anohy ny fampidinana ireo fohibe na centrale ireo intsony raha tsy voaefa ny jirama avokoa ireo vola tsy voalohatra amin'izay vola izay mitentana 540 miliara ariary ina mafy araka izany ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara fa indrindra nitondreny vohitra raha toka tsy voaefa ny jirama io trosabe io efa mampikilay ny akamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny délestage tsy lazaina intsony ny any amin'ny faritra satria maharitra andro maromaro mihitsy ny fahatapahana. Fa tanora Amerikana raiky amby roapolo mianada apilatsaka an-tsitrapo no hiasa eny anivon'ny CSP manerana ny nosy herinandro maromaro anoho ny anaran'izy ireo noho ny anaran'ireo tanora ireo ny teny malagasy sy ny kolotsaina malagasy raiky amby 70 hatreto ny isan'ny pilatsaka an-tsitrapo Piscor miasa manerana ny Madagasikara nanao fianianana androany ireo pilatsaka an-tsitrapo raiky amby roapolo ireo hisehatra amin'ny fahasalaman'ny ireny sy zaza ary ny tanora manerana ny nosy manana sy tahirinena Iasa nampy ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana eny anivon'ny CSB manerana nosy ireo mpilatsaka an-tsitrapo Peace Corps raiky amby roapolo mianadahy izay vao avy nanao fianianana androany iompana amin'ny fanatsarana fahasalamana ireny sy ny zaza malagasy ary ny fahasalamana ara-panana ny tanora ny asa atao ndreto mpilatsaka an-tsitrapo Amerikana ndreto misy raiky amby 70 amin'izao ireo mpilatsaka an-tsitrapo Peace Corps miasa eto Madagasikara hatramin'ny niverenany indray tamin'ny taondasy ary tanjona nisy ny mpilatsaka an-tsitrapo 50 am'zato hiasa eto amintsika ato anatin'ny taona vitsivitsy nianatra ny teny malagasy sy ny kolotsaina malagasy ary nipetraka tamina fianakaviana malagasy teny Mantasoa nandritry ny 12 herinandro ireto tanora mpilatsaka an-tsitrapo ireto mialohan'izao nanaova ny fianianana izao na de voavolana vitsy azy ireo tanora ireto ny tonga teto amintsika dia efa natsapa sahady ny olana mahazo ireo olona any ambanivohitra eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Any Fokontany ny lalàna tsy tsara sy angamba na CSB lavatra be ny olona trano tsy mora handeha tongatra an CSB rehefa marary ulana betsaka eto Madagaskara. Madagaskara tsara toerana fali be izahay sindrindauna hiasa ani ambavarucha izahay petraka si hiasa akaiky Antsirabe ahu fali be ahu satria afaka hiasa eto Madagaskara
Falibe, Izahay, Hiasa, Amsoavananjina. Nanomboka ny taona teo amin'ny 770 ny tonga teto Madagasikara ny mpilantsaka ny sitrapo Peace Corps voalohany ary firenena araiky amby 700 maneran-tany no efa misy azy ireo. Noho ny valin'aretina Covid-19 dia voatery nody avokoa ireo mpilantsaka ny sitrapo teto amintsika ka tamin'ny taondasa vao niverina indray izy ireo. Farampitso no ataony lanonana ofisialy ametrahana ny mpanjaka sy ny mpanjaka vavy consort any Royaume-Uni. Anisany manatantara izy ity satria izay indray vao isy ny couronnement ataorian'i Elisabeth II ny taona 1790. Anisy araka izany valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony masoivony Britanika eto Madagasikara teny Alarobia. Jessica Miray andry Rakoto Malala. Ny faharoa ny volana Jona 1790 no nisy ny couronnement farany tany Royaume-Uni nandritra ny fandraisan'i Elisabeth II ny fanjakana. Rahampitso indray vao isy izay couronnement izay 70 taona aty aoriana. Ametrahana ny mpanjaka Charles III sy ny mpanjaka vavy consort Camilla. Ny atao hoe reine consort dia natao hiantsona ny vadiny mpanjaka rehefa mahazo ny fahefana izy. Raha ho an'ny Camilla manokana izao, ny mpanjaka vavy Elisabeth II mihitsy no nangataka omeny ity anarany ity nandritra ny kabary ny 5 febroary 2024. Ao amin'ny Abbey de Westminster no hanaovana ny lanonana rahampitso. Le roi Charles III sera couronné roi du Royaume-Uni et des 40 autres royaumes indépendants dont il est également le chef d'État. Il sera aussi le chef du Commonwealth. La cérémonie va comprendre de nombreux éléments historiques. L'abbaye de Westminster est l'église du couronnement de la Grande-Bretagne depuis 1066. Le roi Charles III sera le 40e monarque à porter le traditionnel serment de fidélité. Il sera couronné de la couronne en or massif de Saint-Édouard, fabriqué à l'origine pour le roi Charles II en 1661. Il va s'asseoir sur un trône âgé de 700 ans, connu sous le nom de chaise de couronnement. Après, le roi Charles III va retourner à Buckingham Palace dans le carrosse d'État en or, utilisé lors de chaque couronnement depuis celui de Guillaume IV en 1831. Somary latsaka kokoa ny fitiavan'ny Britanika ny Charles III mita amin'ny reniny. Elisabeth II izay nandray ny fanjakana ihany koa tamin'izany dia tanora 20 taona monja raha 70 taona i Charles III. Somary fohy ihany koa ny lanonana rahampitso mita amin'ny taona 350 sy 700. Aharitra eo amin'ny adiny 3 eo. Manodidina ny 2 no anatrika ny lanonana raha 7 ny tamin'ny Elisabeth II. Isy asika karakarain'ny masoivo Britanika ny herinandro avy eto Madagasikara ho fanamariana ny fahazahoana mpanjaka vaovao. Fa manao toy vakana ny fanambarana nataon'ireo mpilalao ny Bary Atsanina ao anatin'ny tambazotra serasera ao. Mikasika ny mbola tsy nahazahoan'izy ireo ny prise monnaie avy amin'ny CAF na ny Confédération ny baolina kitra afrikanina mitentina $10,000 io vola io. Efa ela be no nirotsaka tao anatin'ny kitapom-bola ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ho izy ireo kanefa ny mahagaga dia mbola tsy azahoam-ba avao mikasika ny fizarana izany. Avalika tsembohan'izy ireo izany ny mpilalao sy ny staff rehetra toa rira ny tompona andraikitra eo anivon'ny FMF na ny Fédération Malagasy ny baolina kitra fotsiny ny zava-misy hoy ireo mpilalao tsy misy ny mangarahara ao anatin'izany sy andrasana moa izay fanazavana entin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra mikasika ity raha ity. Fa araka nefa notanterana tamintsika tato anatin'ny fampalalam-baovao fa simba tanteraka ny lalam-pirenena faharoa iny amin'izao fotoana izao. Efa maro izay antso fitarainana nataon'ny mpampiasa ny lalana izay, indrindra ireo mpamily fiara vaventy ny camion avy any Toamasina saingy mbola tsy misy fivoarana aloha ny fanamboarana iny lalam-pirenena iny. Andeha rahantsika atao anatin'ity sary tsy akititen'ny Asina Andriamalala sy Mathieu Prince ity ny mikasika izay.
Amaranantsika ny fampalalam-bavao ny maresaka iraisan'ny pirenena mitatao ny loza ho an'ny olombelona noho ny fandotona miopampana ataon'ny tanàn-dehibe akoatra ny hafanambe ito manirana ny faritra maro amin'izao tontolo izao dia ambana mivaivay ho an'ny nahazo taona sy ny ankizy ihany koa izao fiovaovany ny toetry ny andro izao mila mandray fepetra-deny izao araka izany ny rehetra isorohana izany savotra solondehibe sy mbola avatsara eo amin'ny sariny Euronews. Manoloana ny fiakaran'ny marim-panahiran-tany sy ny fiakaran'ny hafanana matetika dia tsy maintsy manavao ny paikady hanarenana izany ny rehetra araky ny fanazavany manam-pahaizana momba ny tontolo iainana. Hita taratra fa miaina sy mizaka antserany aina amin'ireo ny mponina mipetraka tanàn-dehibe noho izay fiakaran'ny marim-pana izay. Raha ny nambaran'ny firenena mikambana dia mihoatra ny atsasaky ny mponina eran-tany no efa mipetraka any amin'ny tanàn-dehibe amin'izao fotoana izao ary inona hihoatra ny roa apateliny amin'ny taona 2024. Na eo azy zany dia ny tanàn-dehibe no isan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fandotonnany rivotra sy fanimbanany tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 700 ny entona mampidi-doza fandray amin'ny angovo dia avoakan'ireo orinasa lehibe mpamokatra an-tanàn-dehibe avokoa. Ankoatr'izay koa ny fifamezivezen'ny fiara sy ny kodiaran-droa. Mizaka ny voka-dratsiny izany ireo zaza sokiolona ary ireo marefo. Mila fitandremana sy fiheverana aingana araka izany ny fiovaovan'ny toetry ny andro noho ny fandotona miopampana ataon'ny zanak'olombelona. Milaza ny manam-pahaizana fa ny hazo iray dia afaka manangona CO2 hatramin'ny 220 kg ao anatin'ny taona iray. Ankilany kosa ireo orinasa sasany misehatra amin'ny ala dia milaza fa misy tombony kokoa ny fambolena hazo karazany maro amin'ny toerana iray satria manampy aingana ny fitombony. Manatombo eny isan-jato ny fanangonana CO2 ihany koa oharina amin'ny fambolena-kazo mitovy karazany raha ny fanazavana hatrany. Ataony mahazatra dia ny fandaharana ona marina sy ny Global News ireo no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-bavao izao. Any Chine io kosa ny lohateny noronantsariny amin'izao atolotry ny MBS ao amin'ny ity androany ity ny sampana fampalalam-bavao mamy fotoananao amin'ny rahampitso indray. Velomary tomboka.